hitantsika tsara raha lalana faevatra amby efapolo raha rotaona araka ny voalazany banque mondiale no fepetra ilainy zareo fenona matetika amin'ny fanomanana ny tetikasa dia fito volana ny namitana azy tamin'ity indray mandeha ity mba ahafahany mandeha aingana ary misy raha miasa akaiky miaraka tamin'ireo mpamatsy mikasika ny lalana zay batsinin'ny vakitongonana européenne voakasika eo ny RN6 ny RN13 dia marina tokoa tamin'ny 2017 au décembre 2017 raha tsy diso ny ratification fa manomboka teo nandeha processus ary lalana projet anankiray ihany io na ny RN6 na ny RN13 misy fahatarany le izy no ny antony maro samihafa fa afaka diantsika amin'ny atsitoriany fa ny vaovao mahafinaritra fotsiny dia tamin'ny fahafarany volana may teo dia nanaiky ny vakitongonana européenne amin'izay ny anaovana tourbi dia amintsika miteny zao efa au niveau ny commission nationale de marché tourbi anaovana io lalana RN6 io ho atomboka izy zany efitsika ao anatin'ny amena ara-pahasalamana dia fantatsika tsara fa appel d'offre international no atao tsika tamin'izao mbola mihidy ny abakabakatsika dia mazava ho azy mety misy fahatarana kely indray zany izy io satria amin'ny appel d'offre international azy tokony afaka tonga mankaty zany ny technicien ireo entreprise pour sélectionner amin'izy io anatrika tsy hijery fanomanana ny tolobity zay ho ataony fanamboaran-dalana ataontsika dia nakamaroany dia efa matsim-bola avy anymelany ny antony dia tsotso 500 000 hatramin'ny 1 million de dollars ny kilomètre ny fanamboaran-dalana dia ataontsika arakaraky ny lalana zay tokony atao io ny moyenne io ary hitatsika amin'izay para le fangatahana nangatahantsika teo dia misy ny 10 kilometre fotsiny misy ny 70 kilometre fotsiny dia misy ny 60 kilometre fotsiny raha ny telo-bola ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vaventy ny andany teto aminareo ny farany teo ary andalo eo dia 100 milliards d'ariary zany hoe raha ataontsika ny katsikatsy fohifohy dia mety mahavita lalana zany mety telopolo iny raha io fotsiny no atao na 30 kilometre ka hatramin'ny 80 kilometre isa-taona izay misy raha hitako ny saintsika tokony andraikitra tsairay ihany tsy maintsy misy raha miasa zany avy any velany ny afahantsika manao an'io lalana io ary fa matsimbola avy any velany daholo izy rehetrarehetra dia araky ny nambarana koa teto efa nandalo teto ny sasany natao ratification ny sasany vo avy nandalo teto